Alivany zoma favalo ny volana novambra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainay ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nitondra fanazavana manoloana ny resabe inina ahely fa misy fikasana anafoana ny taxi moto eto Antananarivo ataony kandida larana faefatra sy ny prailisitra amin'ny Clémence Rarinirina ny mpisehatra eo anivony taxi androany. Tsy fahavalo ireo mpisehatra amin'ny taxi moto saingy kosa takina ny fampiarana sy ny fampitoviana lalàna eo amin'ireo samy mpisehatra. Nisy moa ny fiainana manokana nataon'izy ireo tamin'ny Filomary Karavalomanana ny ariva teo. Ndao rahantsika ny tatovaovao momba izay eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andry Rakotomalala. Fantatro ny marary anareo, aiky ny olana zay atrehanareo, iaraka anova isika, anova ho amin'ny tsara, hoy ny Filomary Karavalomanana izay filoha nasionaly ny antokotiko i Madagasikara. Raha ny ona manokana tamin'ireo mpamily fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra ny tolakandro teo. Tsy mendrika ny mahazo ny malagasy amin'izao, ary izany no ilana ny fiaraha-mientany rehetra amin'ny fanovana sy fanantenana. Atomboka eto Antananarivo renivohitra izany, hoy ny nambarany. Manana fahaiza-manao ny kandidatsika, ary ampitraikefa ka azoko antoka ny fahatsarana sy fivoarana isy eto Antananarivo, raha vonina ho amin'izany ny rehetra, hoy hatrany ny Filomary Karavalomanana. Nanaraka n'izy ty foana tsy vosinao, fa ela. Fa ina kosa ho antsy namezana sehatra n'ireo taxireo. Ireo taxireo manana ny asiny ireo. Ireo zavatra taxi tsisy eto ambonin'ny tany hoe zany vilona grande ville zany ka tsy manaraka hoe zao ny zavatra tokony hanana taxi. Tena manana zoa mihitsy taxi. Io zany zany aza matahotra. Aza matahotra mba eo dala tsy maintsy vita ny tsisy taxi zany. Tsisy. Ia samy teny hoe tsisy taxi ary Allemagne na Paris zany misy taxi anazy dia milahatra eo izy. Fiveloman'ny olona hoe le taxi dia manana faingana hifandanana ny passager na ny client. Fa hoe sy le taxi samy resy le olona sy le taxi. Après misy mahitazy mandeha nefa le tomobile miaraka le aminay manena fiarahamonina le tourna eo. Courage nareo, tena courage nareo. Manana fotoana iresana aminareo. Aza matahotra manana fotoana. Mankala ireo mpisehatra amin'ny taxi moto, ireo mpamily fiarakaretsaka, raha ny fanamafisana. Tsy isakana velively ny fitadiavany hafa izy ireo, saingy takina kosa ny fampitovinan rehetra eo anatrehan'ny lalàna, samy mitady vola, samy mamelo teny, ka tokony tsy hisy tombo sy ala eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Alonga mandresana ilay resabe voarakitra ao anatin'ilay izy atrematovola. Inona moa ilay resabe araka anteniko teo efa niresahana teto ihany. Le resabe resahana dia hoe Tody Ravalomanana sy Clémence Rarinirina ny kendriny anafoana ny taxi moto. Tsy atopoko. Zahay taxi tsy manana fahavalo azy ireny. Fa zahay taxi kosa mitaky fampanarahana lalàna mba tsy hisy tombo sy ala ny olona mpisehatra anatin'ny fitaterana. Manoloana ny firoborobony ireo sehatra tsy manara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ka aloha mazava tsara izay resaka izay hoe tsy marina velively disonay marindrano ny filazana izany fa zahay taxi dia tsy manana fahavalon'izan'izy fa kosa mitaky fampanarahana lalàna sy fampanajana ny lalàna sy fanasazina kosa ireo izay miny manitsakitsaka ny lalàna fa efa manara-dalàna daholo ny rehetra tsy misy olana ao anatin'izay sehatra fitaterana izy. Natolotra teo moa ny boky mirakitra ny tolo-kevitra ho fanatsarana ny fifamoivoizana sy ny fanatsarana ny sehatra ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Antananarivo renivohitra mivoatra, fitaterana mendrika sy sazan'ny mpanjifa malagasy, ary tanàna milamina sy madio no tanjony, hoy hatrany ny fanazavana. Mahakasika izy indrindra dia anoana ny kandida Ravalomanana tojo ireo mpamily fiarakaretsaka eto andrenivohitra amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna izay ho atao ny 1 Desambra ho avy izao
araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Fanovana sy fanantenana no mendrika an'Antananarivo hoy izy ireo, ka izany no anton'izao fanapahan-kevitra izao. Fanapahan-kevitra izay niraisin'izy ireo taorian'ny fivoriam-be izay nataony atoandro teo. Ndao rahantsika avy hatrany izay fanambarana izay. Dia nopoteo fatipotiky, novonono fatimaty, saiko velontsika fa tsy boriposy. Isan'ireo manompiasa ny fiaren'ny mpitantana amin'ny taxivy ny famelan'ny mpitantana teo atsilazana mihitsy hoe famporosia na ny fitaterana tsy ara-dalàna. Maro karazana ary tsy finiavana iaino ireo toronkevitra maro oroson'ireo mpisera amin'ny taxi mikasika ny fanatsarana ty sehatra ty. Ny fahefana nefa io misy fetra soiany ary ny andro maro ka tsy maintsy volaniratra hoy ny finotsika malagasy. Ho ankehitriny akatiky ny fotoana isiny fivapitantanana eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Mijery zahay ireo kandidata rehetra mifanirana ary iray ihany no maharesy nahatra anay dia Andriamatomba Tovy Maromaro. Noho izy tanefa mahamiaiko ary noho izy nilaza fa hitonga vahaolana ho amin'ny fanarenana ny tanàna Antananarivo ao anatin'izany misehatra ny fitaterana. Renay ny androandro amin'ny tokony fanohanana anafitsarana ny tanana ka izay mpisehatra amin'ny taxiville dia vonona tanteraka alosoka miara-milaza tanana miara-mandray tongotra miara-mamindra kodiarana miara-misosa am'ireo rehetra anotsika ka tonga antoto ravalomanana eo rabeny tanàna Antananarivo. Manana fanantenana izay fa izy ary izy reny ihany no afaka hitondra fahavana sy fanatsarana eo amin'ny soetiny asa misy anay. Koa tokony omenay asa mpirahalay mianaly izay ka izy tomponay sy tomponay ary izay koa Izany amin'iny fa tsy anaiky lembena na favonina anaramaso ny fifidianana iaro ny safidy ny vehivavy eo anivony atiky Madagasikara. Vehivavy izay manohana ny firotsahako fidin'ny ravalomanana tojo araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Sitraka Ratovina Ambintsoa sy ny Arotanjona no mitatitra ny antsipriany izay. Toy ny fikambanana rehetra amiray lalana amin'ny antoko tiky Madagasikara dia nanao fanambarana ny fikambanan'ny vehivavy tia mandroany, milaza fa manohana tsy misy fepetra ny kandidalarana faefatra eto Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy. Potika Antananarivo izy ireo ka ravalomanana tojo ihany no atokisana anarana izany indray. Izay vehivavy tiako Madagasikara eto amin'ny faritra Analamanga dia andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana izay ho avy eo. Ka eto izay dia manambara fa anohana tsy misy fepetra ireo kandidata tiako Madagasikara eto Madagasikara zany izay indrindra ny eto Antananarivo renivohitra dia Tojo Ravalomanana. Nosafidianay manokana Tojo Ravalomanana no hotoananay sy fanomezanay tanana satria izy irery ihany no hitanay hoe kandida mahatsapa ny fahasahiranana menjady aminay eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity satria efa nisy mitaika maro zany teo aminazy, teo amin'ny rainy, teo amin'ny reniny ny tatana tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana dia mahatoky izay fa Tojo Ravalomanana izy dia efa mitaika efa sy anana dia ampy hitondrany an'ity tanàna Antananarivo ity amin'ny fanovana izay hoe Antananarivo tena potika. Etsy andaniny dia nanao fanambarana ihany koa izy ireo mahakasika ireo fihetsiketsehana manginginany amin'ny fiomanana amin'ny asa ratsy amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Tsy hipetra-potsiny ary tsy hitaza-potsiny ireto vehivavy manoloana izany asa ratsy izany ka andraiandraikitra avy hatrany vatany vao mahare sy mahita tranga mampiahiahy. Izahay vehivavy zany tsy hipetra-potsiny
manoloana ny zava-misy any ambadika any satria misy ny enonay hoe fangalaram-bato zany mitetika ny hoe angala-bato. Izahay dia mahafeno ny fokotany 2:90 eto Antananarivo renivohitra, ka izahay dia anaramaso isaky ny mpifidianana zany ny vehivavy. Anaramaso raha sanatria mahita an'izany zay dia tena hoe hijoro ary tsy hanaiky. Dia nitaonantsika rehetra zany fanometanana amin'ny kandida numéro 4 amin'ny rehefa tonga ny fifidianana ho avy. Mbola tsisy ny propagande aloha hatreto, fa alohan'izay aloha dia efa ho avy izay anetana ny isam-baravarana izay ampiseho hoe ity ny kandidato anany antokotiko Madagasikara sy ny firaisan-kina. Vehivavy mandray andraikitra ny vehivavy timme, efa vony izy ireo araka izany ny amin'ny fanarahamaso ireo minisy manao ny asa ratsy ary tsy andefitra ny amin'izany mba hisiany mangarahara anatin'ny fifidianana ary mba ho tena ny safidim-bahoaka no hivoaka amin'ny 1 Desambra. Eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay atrany dia olom-pirenena mahafantatra ny adidiny amin'ny maha olom-pirenena azo no atao hoe olom-pirenena vanona. Tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny firaketana ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana ny olom-pirenena. Izany dia azahoany manefa ny adidiny sy misitraka ny zony dia ny mandatsabato izany. Mila fiarahamentan'ny samy olom-pirenena sy ny mpiarahamonina izany satria ahafahana mifandrisika satria firenena iarahamanana sy tanàna iarahamanana no resaka eto. Sitraka ratovina Ambinitsoa ny Aritanjona no mitatitra amintsika ny antsipriana izay. Fifidianana mangarahara miampy andatsabato no azona manavao ny rafi-pitantanana sy manarina ary manova ny tantaran'ny firenena na tanàna iray. Mila mpitomboana hatrany ny tahaparisiana ny amin'ny fandehanana mifidy rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Tsy vitsy anisa ihany koa ireo olom-pirenena mandray ny andraikitra tandrify azy. Zo mitaky andraikitra ny fahafahana mifidy izay etsika azona miandrandra fiovana sy fampandrosoana eo amin'ny toerana misy ny tsirairay. Zava-dehibe amin'ny fifidianana dia le mba hahenon'olona ny safidiny. Amin'izay mety mirindra ny fiarahamonina raha misy ny fifidianana, raha tsisy ny fifidianana dia kapilalaka. Dia manentana antsika vahoaka malagasy zany mba hifidy. Malagasy manodidina ny 3 tapitrisa no mbola tsy voasoratra anaty lisam-pifidianana raha ny tarehimarika farany. Misy koa ireo olom-pirenena tsy mbola nahazo karaha-pifidianana kanefa dia manana etaeta ny sitraka ny zony sy hanefa ny adidiny amin'ny androm-pifidianana. Raha mahazo izay zany any amin'ny toerana nisanay tsy mahazo karaha-pifidianana dia izay no toerana tsy fantatro mihitsy ny fahazana fa foana tsy mbola na misoratra ary isan-taona isaky ny sisyrahaneny dia tsy anaty. Zava-dehibe ny fahazona mifidy andraikitry ny olom-pirenena araka izany ny manamarina na voasoratra anaty ao anaty lisam-pifidianana ny anarany. Andraikiny ihany koa ny fiaraha-misalahy sy ny fiaraha-mientana ho fiarovana ny safidy. Ny tanjona dia iray ihany, fahafahana misafidy ankalalahana ny olona heverina fa mendrika, fa efa tsy voavidim-bola ho an'ny olom-pirenena izany satria vato iray mira feo iray. Eo amin'ny fitantanana mpanjakana ankapobeny kosa dia tsy misy teny entina milaza fa mandroso ny firenena ankehitriny. Miarasa hatrany ny zava-misy vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahafantarana ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Mila fijoroana sy ny firaisan-kinan'ny olom-pirenena rehetra ny raharam-pirenena amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Fanadihadiana mahakasika izay. Miaratsy ary mialalana hatrany ny fahasahiranana vahoaka malagasy vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra fanjakana. Mibaribary zany amin'ny fiainan'ny vahoaka ankapobeny, tototry ny fampanantenana poakaty sy fampandriana drisa fotsiny. Na tiana na tsy tianareo tsy maintsy tenenina zany satria olona tsy mahay mitantana nareo, olona mpamotika firenena nareo, tsy mitsinjo taranaka nareo, point bara. Tsy maintsy tenenitsika zany tsy hahafaly anareo mihitsy mpitondra fanjakana zavatra resahany eto, fa tsika koa mpitondra feno vahoaka tsika olona eny amin'ny fiarahamonina tsika. Satria nareo nieritreritra hoe tsisy fanjakana ny tany amin'ny taona lasa. Dia nohararotinareo zany ny fahalemem-mpitondra tamin'izany izay mba niezaka ihany nanao jiro, niezaka ny nanao ny rano, niezaka ny nanatsara ny fiainan'ny olona, niezaka ny jery ny fandraran'ny olona samihafa, fa nareo moa zany rehefa hoe irotsaka 2018 dia laza bobo. Dia rehefa laza bobo dia nilaza karazana inona fampandriana drisa samihafa sy fampanantenana poakaty kinanjo.
ny teny tsy atoe be fa mamerina azy ny sarotra de tratratsika anatin'ny arsiva de averimberitsika isan'andro na tsy raharahantsika mihitsy aleo fantatry ny vaoka reo le olona mpandanga reo mitatana fireneny reo le olona tsy manao marina tsy mitsinjo vahoaka na tianareo na sy tianareo zany zava-misy am'izao fotoan'izao raha mitsinjo vahoakanareo tsy ohatran'izao a le iaina vahoaka malagasy raha misy ny firaisan-kinany rehetra azo atao tsara ny manaovan'ny tantara miainga amin'ny fandraisana anjara feno amin'ny fifidianana ho avy rehetra ory vahoaka tianareo mivady aman-janako tianareo amin'ny malagasy mba mieritrrehetra tsara za tsy manao mieritra anataovy analizy tsara fa lisy ko ngeranga mahakamakely an'le olona tena zao tena masoenakely an'aly izy tamin'ny ana zao manetana antsika ndanare mba tena ataovy detsikainareo nda ataovy tena le taux de participation amin'ny fifidianana mba afenao ataovy tao rehetrarehetra era Madagasikara presque 35% de le 65% zao menomena iso ino mananatra amin'ny titonty ndana mirodorodoly jarevo fa tena adidimasina amin'ny firenena fa aza velo rehefa amin'ny tany aza vela tsy sakafo tsony aza vela tsy anatra tsony mizanatsika ataovy tena miroborobo fa raha mirahina tsika malagasy microtona teritona Madagasikara zay teniketo efa mahadepasy an'ny Afrika tsika inona tsy atao misy atao amintsika tsy misy antanena raha ny zava-misy ankehitriny miainga avy amin'ny fijoroana sy fandraisana andraikitriny rehetra no azona antoka ny sina fanovana eto Madagasikara tsy ny vahoaka mitaky ny zony amerenana ny jiro sy ny rano no tokony hosamborona sy anaparana ny fahefana ary anaovana herim-pamoretana fa ireo olona tokony andraikitra fototry ny olana dia ireo mpitondra sy ireo minisitra tokony andraikitra hoy ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana ny ministry ny rano sy ny ministry ny angovo ary ny mpitondra ankehitriny no tokony hosamborona voalohany fa ireo no mahatonga ny fandorana kodiarana ataon'ny vahoaka isakariva hoy hatrany ny fanazavana tady bavao eo amin'ny sary sindratsary ny Andry Rakotomalala famoretana fanamparan-kery izany no setry ny fitakin'ny malagasy isitrahany zony ataon'ny mpitondra tsy vita ny fanampenam-bava sy fandratrana amin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso fa tonga hatramin'ny fisamborana izany tsy latsaky ny olona efatra izao no samborona hatramin'ny andohany ny fihetsiketsehana ny on'ireo vahoaka ny atezerany noho ny fahatapahan-jiro sy rano lavareny zo fototra omeny lalàna nefa ny fahalalàna amin'ny faneho-kevitra sy fitakiana amin'ny tany demokratika atoan'i Madagasikara ranso jiro tapaka lava no miteraka ny fitokonana saingy mahagaga dia ny vahoaka mitaky ny fampandehanana izany ara-dalàna no anaovana herim-pamoretana raha misy tokony hosamborona eto dia ny filoham-pirenena sy ireo minisitra misana ny rano sy ny angovo hoy ny solombavambahoaka avy amin'ny firaisan-kina Jean-Jacques Rabenirina nanome afatra mivantana sy manokana ho an'ny sekretera-panjakana miadidi ny gendarmerie nandritra ny fanatrehana teo amin'ny solombavambahoaka mpanohitra sy ireo minisitra 10 omaly tany filaminana ianareo za toko de zany gendarme donc tsisy tokony tsy tiavana gendarme ary zakao anaty kazeny mahalava tongotra reo fa zao monsieur le ministre tsy ohatran'izany ny gendarme taloha tsy ohatrany ataonareo nareo tsy herim-pamoretana fa mpitandro filaminana izy anao teo hoe miaraka foana moa ny maramila ny polisy sy ny sisy nareo gendarme no tena raharaha mitiraha ty za mba tsy nahita nampampijery zao amin'ny télé na za hita amin'ny résumé tamina za mba tsy nahita polisy na maramila na bomba lacrymogène fa nareo gendarme ka nareo mba asa mba tapanao no zavatra taonareo gendarme lasa ohatrany hoe lasa tsy ho fahavanimbahoaka nareo monsieur le ministre fa fatanao ngamba fa miteny Betongolo iny maraina an'iny rano lahatra rano ny olona mitondra nandoro pneu maraina an'iny koa hita misy vadinareo gendarme ny lahatra bidon jaune natoraka ny olona ny bidon jaune satria izy vadinareo napoko bomba lacrymogène aminay halina andrano nareo lahatra miaraka aminay tokoa zavatra nisy zany monsieur le ministre tsiko resaka ny maramila sy ny polisy fa inareo gendarme no tena raha 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 ty vahoaka mitaky mizony vahoaka mangirisily amin'ny tsy fisian-drano tsy fisian-jiro avy anareo fanao herim-pamorena tsisy fomba hafa ve hoentinareo mandravany raha fapoahana bomba lacrymogène indrindra ny fisamborana zo fototra monsieur le ministre fantatrao zany officier général lenao zo fototra ny mitaky zo fototra ny manao fitakina fa tsy tokony ho reny ny vany mba mijeretsy ary mba manaova comparaison mba jerevy ngeny any andafy tsy voatery anareo hisambotra izy anao moa hoe misy inona misy mpiamboly korotana monsieur le ministre ao abolana tilano zay manao zao hoe atao fatily besakoa tsy maty tsy hosavi tsy maty tsy voren'olo dikan'izay isaky misy maty besakoa ono
dia atao voren'olo nanamo ny tena le olo misy namorika io misy namosavy io misy nanareo dia zay foana isakisy zavatra fitakim-bahoaka fangamo voatery zahay mpanao politika no tea mikorokorotana tsy ho hain'olo ve le jirony mapy monsieur le ministre oka kosa mba raiky ndraiky ary marina ny anao raha miteny anao efa hitahita ihany le tompona ndraiky tamin'le fambolena korotana io misy ro akaikinao ministre d'énergie sy ministre ny rano io mampikorotana afareo izy koa reo mampikorotana raha koa eo misy monsieur le président koa mampikorotana satria izy ndava ampiana 400 watt mégawatt miari ampiana 2 millions manatera zahay vahoaka igny koa mampikorotana io antarinano zandarima koa zay ireny mpampikorotana misy ramisy fa zahay vahoaka zay mpanao politika ino moa vitanay meonay moa fitirano tsovabanay tsy amin'ny taona 7 vao mila rano sy jiro ara-dalàna ny vahoaka ka hitanisana tetika asa lava reny toy ny ataon'ny fanjakana amin'izao ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity mila vahana ny olam-bahoaka ka rehefa tsy mahavita dia tokony ametra-pelano ho hiatrany ny faneho-kevitra dia iza hoe ao anaty groupe magistrale ny faculté ve za ty kosa réduction d'eau teknika be tsy manambany ny vahoaka malagasy fa tsy vitany hoe tsy compréhensible ao ny vahoaka malagasy nde monsieur le ministre sady tsy efficace no koa tsy mamany olana androany tsika bidon jaune feny eto Antananarivo androany tsika mijaly rano ny any Ambovobe ny any Manakara ny any Betokatsimo ny any Benetra sy ny sisa eran'ny Madagasikara inona ny vahaolana entinareo amizay tsy misy monsieur le ministre miaratina amin'ny cour magistrat fa le fanazavahanao teo dia ohatrany hoe miaro tena ary ianao raha mbola miteny amin'ny 2006 ny tsatsa amin'ny 2007 amin'ny 2027 2026 enao teo mbola miankina amin'ny conditionnalité apetraky ny bailleur mbola miankina amin'ny mbola betsaka ny pitipitso technique zay azavaina tao mbola tsy fatinainao miteny koa mety fa tsy hokoana zay ne mety hanaraka andriamanimany koa satria zay aby raha misoniavinareo dia hoy izy le manaraka eo koa tsy zany miteny anareo tam'zany fa le raiky raha taroka dia ino hoaiza le vahoaka malagasy tsy nahafa-po ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana izay nampiantso ireo ministra enina ny valiteny azon'izy ireo tamin'ireo ministra nandritra ny fionana manokana omaly vahaolana maika sy maty-paika ary mipaka amin'ny fiainam-bahoaka no takiny fa tsy fanazavana teknika sy fitanisana tetikasa lazaina fa ho atao afaka 3 na 4 taona ho hiatrany ny fanazavana azo avy amin'ireo solombavam-bahoaka ny fanoerana fa mitoetrany ny ramatahora amin'ny alalan'ny fampiasana mpitandro ny filaminana mirongo fitaovam-piadiana atao amin'ny antokotry Madagasikara tranga izay niseho tao amin'ny renivohitry Bonglava io maraina io nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny filoha nasionaly ny antokotry Madagasikara Ravalomanana Marika nandritra ny fampafantarana ny kandida ho ben'ny tanàna ao Bonglava tsy nahasakana azy tsy nanatanteraka ny adidiny sy ny fionana amin'ny vahoaka nandritra izao fotoana ny fampielezan-kevitra melohan'ny fotoana izao anefa izany rehetra izany nateo aza ny sakana samihafa nateny andalana hatrany anaty tsena ndao rahantsika ny tati-baovao Ando Miaratina mahakasika izay miverina indray ny fomba ratsy atao amin'ny tima amin'izao fotoana ny fampilezan-kevitra melohan'ny fotoana izao andalana ho an'ny tsirony mandidy ny filoha Ravalomanana Marika no sakana ny mpitandro filaminana efa miatra namorona arabe teto Tsinjoarivo Manga miaraka amin'ny fitaovam-piadiana toy ny fanaony nandeha an-tongotra ny filoha Ravalomanana ny arahaba ary ny tafa amin'ireo olona maro ny antsoantso ny arahaba azy teny an-dalana tsy navelana anao izany anefa izy noho ny filazan'ny mpitandro filaminana fa manelingelina ny lalan'ny olona hitsena sy ny fifamoivozana tsy navelan'izany izy tsy navelana notrina azy ny akoho vahoaka tsy nasakana ny olona nefa zany ary tsy nasakana ndada ihany koa ny fandraisy sy ny fanantona ary ny resaka tamin'ireo olona sendra azy rehefa tsisy ahinareo tena jalo izy ny raha tena tokony izy zany raha nefa fantatrao ihany dia tsy tokony mahazo manangona olona raha tsy misy autorisation zaka manangona azy izy miraba azy dia tsy azo atao zay zavatra tsy azo tana miraba tsy manino zany fa le manangona olona zany tsy nahazo autorisation kapiteny
kapteny eno tsara teo taloha chef taloha taloha de fatato tsara izy fa nazatsika tsara tsy ampitaorina ohatrany voaka tena mampahelo mihitsy olona tsy misy resaka fampitahorana fa tsy tokony mamory olona zany tsy mamory azy afa mirahaba azy bataloha zany zay no vaiko avy any amin'ny fata reny ezaka mitotra de ola atany ena refa za matahotra hoana zao mampalela eno tena hitako sahirana misyneo maro tena nala an'izay zay tiatialy atary anjana tany fahampahantanina reo fa tsy maty tanàna malalaka be ty mety zao mazanareo alaina fananana ohatra zao de raha misy akaketo laza vaovao tonga ty hijeriny reo ty satria tena miantsy Rosmond tena efa zokotsoko tsy afaka miasa tsotro de eto tanàna ray mandeha fonana zokotsoko zay aloha misaotranareo zay tao hoe mitsitsitsika anay ety de misondrota voninahitra amin'ny toerana misy eto tamin'ny filora mahery no nongady natao tsirono mandidy tanàna ny filora valimanana niaraka tamin'ny candidat Bovary Alain Patrick natolotry ny antokotima ao an-toerana raikitra ny diabe namakivaky ny tanàna sy ny tsena nampafantarina ity candidat ity tamin'ny vahoaka nanaraka azy ireo hatrany tamin'izany ny mpitandro filaminana nahazo baiko pré-campagne zany efa mpahafantarana candidat ary manana zany tsika manana lalàna misy lalàna fean'izany eto aminareo nefany eto Tsiromandidy le préfet laza fa tsy aza le ny arabe koa izay nandeha any an-tranonao any tsy mety zany tsy manaiky an'izao mihitsy ne ay ve namparotsona firenena amin'ny tahotra zao tena zany tsara daholo ve zao a tonga tia Tsiromandidy a anolotra anareo izay candidat ho be ny tanàna eto amin'ty Tsiromandidy tapy tanàna maheno nareo be Bovary zay io izy io tona lalana fahatelo tona lalana fahatelo Bovary iny candidat tsika anoreo de zao eno tsara fotoana fanaovana pré-campagne zao azo atao daholo zay ale rehetrarehetra voavy niresaka tamin'ny présidence any ateo fatania izay le kapiteny zay nilaza hoe tsy azo atao manao ohatraty de zao le volazy de samina anao mieritseritra tsara avela Tsirabe zay ena de nahazo de aza matahotra nareo fa ao anatin'ny lalàna tsika ary lalàna ao anatin'ny fotoam-pifidianana fa aza matahotra mazava be Tudo tem que ser. Nada com Bovary prestar. Já matava Salama. Awale. Halo. Pali dia tu dia. Tak salah. Itu boleh makan bola mata. Halo. Awale.
io sary io fa azo dolo zao tary moa nakasary tety tsy nakasary efa asary dolo nalefana ihany de laza zareo hoe resaka amin'ny refiary efa aveo satria ahoany zay nahazo tany Antsirabe ahoany zay nahazo tany Betapa ahoany zay nahazo tany Mandelatra nahazo ao Antananarivo renivohitra Madagasikara ahoany aty Bongolava tsy mba mahazo aty Antsiranity fa maninona reo nareo karoty zay zany nareo raha tsisy fandosona mety vity eto reo otra anatina teritely tsy fampijanina zao nareo mazava ve zay namohanany mailony feo tsy voasakana dada tsy matahotra ny zava fatany dao ny tokony atao mahiny lalàna izy mahiny lalàna Saya akan sarankan tata. Tampifaliana tanteraka no nandraisany vahoaka ny tsirono mandidi ny Flora Valimanana sy ny kandida larana fahatelo. Velim-panantenana ny rehetra ary miandratra fanovana ho any tanànan'izy ireo. Salama. Ayo bafata dulu. Kena. Cirbandida. Cena apa? Yo, kota Dacar. Número 3. Tunggu sudah, dua sudah. Sutu. Sudah dah. Yo. Izy no atao hoe Bovary numéro 3 candidatsika numéro 3 le tourner makati zay mahitsy tsara dona ve io zany ny candidat rehefa tonga fividianana amin'ny faraika ambin'ny folo volana desambra dia zay nanaovantsika azy zay nanazy mazava ve tonga ty aminareo manaotro zao ary tsy tety ihany nanao vakoatany Vakinakara tao Antananarivo sisa arrondissement nataotro zao daholo da ahitana azy zao zao mahavariana aty tena mijanona reo aty vony le intimidation le furoro le lanazy zay de zay mahatonga ny olona manaotra zay mazava fe nareo e aza manaiky an'izany mihitsy ianareo fa misy lalàny ty matoa zay manao an'izao pré-campagne azo atao tsara zao fa efa matahotra nareo
vao izao efa matety mpitranga ary ara-ny sakana sy fampitahorana lava amin'ny alalan'ny fampiasana mpitandro filaminana ny antokontsika i Madagasikara. Tranga izay azo adika mazava sy tsotra fa tahotra. Vanim-potoana ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana na ny pré-campagne isika amin'izao fotoana izao ka tsy tokony hisy ny sakasakana atao amin'ny antoko politika mampafantatra ireo kandida milatsaka hovidiana. Fa vaovao manodidina izay fiatrehana ny fifidianana izay hatrany dia nisy ny fionana sy ny fametrahana paikady adina amin'ny osoka sy ny alabato ka manoloana izay indrindra ny fanatanterana ny fionana ho an'ny mpikatoka tiky Madagasikara sy ny kandida natolotry ny antokotiky Madagasikara atao amin'ny commune na Alasora androany. Nambaran'izy ireo nanindritra izany fa tsy anaiky ny amin'ny mety ofisina alabato hitranga mandritra ny fifidianana ireto mpikatoka ireto. Ndao rahantsika ny tadi-baovao makasika izay. Manana andraikitra feno amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny olom-pirenena rehetra. Adidy goavana no miandry ny rehetra ka mahatonga ny fionan'ny kandida natolotry ny tiky Madagasikara eto Alasora sy ireo mpikatroka aty misaky ny vokotany. Raha ny fantatra dia misy fikasana anao osika sahady mandritry ny fifidianana be ny tanàna ka isan'ny fototry ny fionana ny fametrahana paikady adina amin'izany. Namora ny mpikambana vitsivitsy ny antoko tiky Madagasikara eto Alasora zahay ny fampitam-baovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana Desambra ho avy izao no sady ihany koa nanome ireo toromarika maro samihafa izay ny fizotra ny fampelezan-kevitra. Nampafantatra ihany koa ireo mpikambana maro samihafa izay manohana ny tiky Madagasikara zany kandida ny tiky Madagasikara eto amin'ny commune Alasora. Dia misy ny dindinika ambany tafitrano zany mba hanomanana n'izany fampelezan-kevitra zany. Izay zany ny antony androany ary fampitam-baovao ihany koa amin'izay zavatra misy sy mitranga zany ny anivon'ny fiarahamonina ny amin'ny hoe misy ny fanangonana kara-pifidianana ataon'ny kandida sasany, misy ihany koa ny fanangonana kara-panondro, misy ny siosiondresaka amin'ny fangalaram-bato eto Alasora amin'ny fanomanana ny bulletin précoché dia mifametoromarika eto zahay ny amin'ny zavatra tokony atao mba hisorohana zany satria tsy mendrika loatra raha fifidianana ety anivon'ny atao hoe vahoaka ety fotony ety no asina zavatra maloto tahaka izany ka dia mikondoa zahay tiky Madagasikara sy ny mpiaradia aminy ny amin'ny tokony hisorohana izany. Ireo solotenan'ireo mpikatroka aty misapokotany no niatrika ity fionana androany ity. Zava-dehibe ny fiatrehana ny fifidianana ifotony toy izao ka tsy tokony atao atsirambina. Mitaky fahamelona ny fikasana nodikodina ny safidim-bahoaka hoy ny fanazavana. Fa araka ny fanarahantsika teo dia mitohy hatrany ny fitsidiam-paritra ataon'ny filoha Marc Ravalomanana mampafantatra ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho avy io. Anjaran'ny faritra Bonglava androany no nanaovana izay fitsidiana sy fampafantarana izay. Tadi-baovao makasika izay. I Bovary Alain Patrick mitondra ny ilarana fahatelo no kandida Timao Tsirono Mandidy. Izy no hitondra ny fanevany antokotim mandritra ny fifidianana. Mila firaisan-kina ny fiatriana ny zava-misy ny Filoha Ravalomanana. Endrika somary vaovao daholo ny hitako zao. Tsy le mahazatra isan'andro reny. Zany hoe misy sasa zany midongodongona hoe mitsapa ny heriny dia lasa nitaka any ambadibadika any. Marina sa tsy marina? Zareo zany tsy mandainga aminareo mihitsy ary tsy manao tombana tsy marina zany. Satria misy sasany laza hoe zay ny izy matoa nanendreny teo io no fahatolotra avy any ambony araka amin'ilay saha-pastora. Tsy andingana zany mihitsy ianareo no nilaza hoe Bovary no solotenana ty olona efatra izy tonga tany amiko tany dia aiveo tsisy novanana kely ary fa loza dia zao nanaiky izy tany ny sasany fa ty izy mivadika ihany sady mamenana dia zao milaza reo amin'ny mpandamina sy mpandindra ny filaminana hono izy hoe ka ny olona raha minge mampisika anay anao an'ity loza vaovao teo ny mesage voaraiko aiveo président tena matsiaro fa efa mahalala baraka izy reo zany dia noho izany zany tandremandra tsara fa misy ny olana izay tsy maintsy vahatsika le disadisa ato anatiny ny fankalan'ny fitondrana sy ny fanaovana tsodzay moa dia fa tsy resahana tsony ny velana fa le disadisa ato anatiny aloha ny resaha
tsy avita nininona mihitsika tsy ampandroso ny fiainan'ny olona tsara na zany soa imbonana zany raha tsy isika aloha milamina tsara retsika manao izay ampedivany manao izay andram-piteny ary manao izay tsy fanarahany fa mametoky anareo a raha mbola hidada koa dada tsy mivadika ana boglaza amin'ny mihitsiny a satria tiako hitako fitiavanareo anahy hitako fitiavanareo atandroy anareo efa tamin'ny voalohany fatona misy an'izany aty fikambanandrareo avy any atsimo andrefa nany dorina zany keo nareo aty fiavin'ny foko maro samy hafa eto ka dia tena makasitraka tena misaotra anareo a fa olona malalatsaina ianareo mandala mandrakariva zany fihavanana izany ary tena lina dia lina dia lina fampandrosoana ho ampandrosoantsika ty fa le matahotra nareo na eo zany raha matahotra atao resy lahatra amin'ity kandida ity ny vahoaka ny tsirony mandidy na dia banan'ireo le mpitandrony filaminan'ireo eny an-dalana ary hoe tsy maro mandeha ty koa iala ho azy eny anao an'ity fampahafantarana ny kandidana ity e zao eny atao hoe pré-campagne nianjo andrareo tany ambony tany a ary iona amindrareo miseny mihitsy amilaza hoe mba teneny le chef district totsoa totran'izany anarany ka hoe ahoana raha anaty tany atsira be a vilona ngeda be io na mela malalaka zay tokony alenay le tiako ny azy gendarme tonotokanao ary am'le lalana voamiditra ary avare kadin'olona sakay aloha dia nasiny barazy dia nasiny hersa mihitsy azafady ao lalanay ty tsy nijanona koa ray dia tatsy am'le aniny tsinjo rivo manka le olona mahafantatra anahy feno be da be ao sary ao dia io sary io voavana izy lay makasara anay nalanay sara nalefanay nakany am'ireo le maso ivo any am'siny reo mpitandro filaminana any ambonyndrareo hoe zao na atao amin'ny fiatsika rareo anatin'ny fotoana fampahafantarana ny kandidanay tsisy fividianana hovanina eto raha atao zao tsy manompoka akory dia tonga dia fampitahorana ny azy anefa raha tonga nandianina be ohatrany iny reo vahoaka reo izy reo hitatsika tsara lina dia lina mihitsy hoe ny anay a Bovary any satria fantatray Bovary na izy manangana na izy misandoka na izy milaza hoe zany misy Bovary tsakanareo Bovary Bovary koa moa olona tsotra be izy ty fihavanana tsy dia mba ty gidragidra zany izy fa dia milamina fa fantatry olona hoe tsara atao tsena leraka ty fa matoy izy a mambahoaka matoy izy ty nareo eny milaza azy hoe io ny anay io Bovary ary dia anolotra azy aminareo amin'ny fomba ofisialy aho ianao zany Bovary a ianao zany candidat mitakasa avy amin'ny rehetra no azona fahombiazana amin'ny alalan'ny fanarahana ireo toromarika samihafa hoy ny fanamafisana tena zava-dehibe ny porte-porte ka tokony alamina tsara sy arindra tsara ireo volontaire satria misy olona volontaire eo tsy voatery hoe vehivavy dimy na ny tanora dimy ihany na tanora fa tena mirahina tsara ianareo ny firaisan-kina manoana ihany ko mirahina tsara mihitsy ianareo ianareo reo zany dia tsy maintsy manao arak-zazy atao izarana amin'izy isy tokantrano manaraka tsara omena toromarika sy torolalana mazava tsara ireo olona manao porte-porte tsy hoe olona manao porte-porte dia zarazaraina zao fotsiny akory fa misy teknika eo dia ho alefako midina ty any eo amin'ny bureau politika ny timina anampy azy fa tsy maintsy ataontsika izay mpandaninan'io amin'ny fomba rehetra tandremana tsara ireo olona zay andraikitra zany isaka ny fokotany moramora dia moramora mihitsy ny fanaovantsika contrôle fretsy manao izay fomba rehetra azo atao angalarana ny safidy-moaka no zany zany tsy maintsy miara-mihetsika dolo ianareo ny tanora ny femme-time ny volontaire ny olona rehetra zay manam-pitiavana miara-miasa manao an'izay mila fanajy nareo ampanatanteraana zany ary mila manaraka tsara ny toromarika mijoro aranao ny ezaka rehetra azona fandresena ny kandidatima miantso ny rehetra ny tenany izay mitovy fomba fijery aminy hiaranarina ny tanàna anaty firalahiny andriamato filo
ito ny tenako manometoky anao satria zava-dehibe tamiko loatra ny fanendrenao ahy ho candidat na tokotiko Madagasikara eto ary Tsorono Manidy ville. Tsy andraraka ilombiando ho an'ny ezaka izay atao rehetrarehetra ny tenako fa dia metoky ny tenako teny ndelany ka tsy maintsy tsatsariko azotsika ity tanàna ity. Manaraka an'izany dia zao ny tenako dia matofilo dia tsy toa izao raha tsy teo ireo ekipa rehetrarehetra. Manana ny ekipa mpanohana ny tenako ao arinao izay miara-mikatroka akaiky tere conseil municipaly sy ireo namana ao ambadika ao angatako mba hitsangana izy ireo mba ho hitany Andriamato-Filo eto ao antsika aiza daholo tsika reo izy ireo manana ny ezaka izy ireo manana ny ezaka izahay ny amin'ny tsy maintsy ampanganiana ny candidat na tokotiko Madagasikara Bovary Alain Patrick Larana fahatelo ao amin'ny candidat ao amin'ny bulletin tokana. Isaorako azy ireo zany Andriamato-Filo satria na ny vola ampiasainay na ny fitaovana ampiasainay dia fitambarana zavatra avy aminay ireo fa tsy nanaiky izahay raha nolabirabin'olona vola hoe ity misy vola dia mijanona ianao fa aza milatsaka ho amina tokotiko Madagasikara satria nieritreretina tsy asiana candidat eto Tsorono Manidy. Ankehitriny Andriamato-Filo dia tsoriko hoe tsy nanana be ny tanàntsika atao anatin'ny taona maro, tsy nanana député tsika atao anatin'ny taona maro fa manome toky anao ny tenako androany ho azotsika io amin'ity. Mankasitraka Andriamato-Filo dia mametaka ity teny ity koa hoe vonona no rassembleur ho an'ny ekipa tiako Madagasikara eto Tsorono Manidy ary vonona ny andray ny izay vonona rehetrarehetra. Androany tenako dia miantso tsy voateny tokotiko Madagasikara ihany no antsotsika Andriamato-Filo fa ireo izay manana fomba fijery sy vina mitovy amintsika rehetrarehetra dia antsoina hiaraka sy vondrona amintsika ho amin'ny fampandaniana izao ezaka lehibe izao koa dia misaona Andriamato-Filo fa manana hery izahay ny amin'ny fisinao tahaka izao ary averiko indray le teny le namanay teo hoe manoloana ny zava-misy eto na ny olana anatiny miaraka ny lavinambaranao teo na ny sakatsakana. Manana candidat dimy ny tim ao amin'ny distrika ny Tsorono Mandidy ao amin'ny faritra Bonglava amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy io. Natolotra ariana-pahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany zany tao Tsorono Mandidy. Ao amin'ny commune Bonglava dia i Bovary Alain Patrick, commune Fierenana Jean Chrysostome, commune Tsinjoarivo i Manga Soloery, commune Ankirana Avaratra ny Rintso Andry, commune Sonerana Narso Piero. Mbola hijanona amin'ny zavatra nitranga sy ny vaovao avy any amin'ny commune Tsorono Manidy izay hatrany isika mijoro ary andraindraikitra amin'ny fanarenana ny firenena miainga eny ifotony. Ny tanora sy ny vehivavy tima, ny mpanolontsaina sy ny ray aman-dreny ao Tsorono Manidy. Tsy azo tazana-potsiny ny fahampotehana misy sy iainan'ny vahoaka fa mitaky asa sy andraikitra avy amin'ny rehetra fanampanazavana. Mahasapa tokoa izahay manana andraikitra satria olo-pirenena miariary tsy takona felona ny zavatra manjo atsika amin'izao ny amin'ny firenentsika potika ny firenena lasaka katerena mazava ho azy simba ny hoavinay tanora. Manaraka izany betsaka ny tanora izay tsy anasa, betsaka ny tanora manana fahafahana ny amin'ny resaka asa, betsaka ny tanora na vita fianarana nefa tsy anasa. Dia izany rehetrarehetra izany miteraka ny tsy fandriam-pahalema. Fantatsika izany rehefa tsy anasa ny olona anankiray dia mitsiry ny heviny dia mety lasa anao foana izy lasa angalatra sanatriany izany. Matadidy any izahay tamin'ny fotoanandro na dia ataoko hoe mbola kely ary matadidy any tamin'ny tondranao Andriamato-Filo fa tsy ohatr'izao nataony firenentsika. Dia
dia eto zay aho dia sahy mijoro ary volona handray andraikitra hanasavana amin'ny firenena fa indrindra ity sy ro mandidy ty andray anjara andraikitra tandrifanay zahay aho indreto izahay vehivavy tia mabongy lava volona anohana ny olona izay atolotrao ho be tanàna etsoro mandidy renivohitra vehivavy mahery tsy miofo manaiky fandaminana miara-dia aminao hatramin'ny farany mangataka izahay président ny mbola atongavana ho aty etsoro mandidy amin'ny tena propagandy raha sitrakao satria betsaka ny sakatsakana izay mahazo anay fa hoe mbola tsy propagandy olo matoa zay nanaiky anolozaina azy a sanatria amin'ny bato mafana na hitazabotry ny zavatra tsy mety ataony na ampijabaka ozy ny fitenin'ny tanora na hoe amin'ny olana koa ozy ny fitenin'ny tanora ia fa kosa anolotsaina arak'izay mampanolotsaina zay araky ny tenin'ny filohantsika manao hoe fahamarinana sy fahamasinana dia zay no entina anampiana ny be ny tanànatsika mila fanavaozana ny tanànatsika mihina rony vaovao dia manatenatsika rehetra anaraka sy anona azy hatramin'ny farany manaraka izany Andriamanitra Filo tarika ny tokotima eto Madagasikara dady faly dia faly ny fonay a makasitraka makatelona tompoko sotra betsaka anao ary tsy sanatria izahay izao no anoaka amin'ny tany sanatria mivavany zany anaranao zany a zany tima sy tiako Madagasikara zany a fa anindraindra arak'izay azo atao hitazona ny mahatimma ny timma hatramin'izay na timma azy ka dia sotra betsaka tompoko lahy makasitraka tompoko lahy izahay fikambanan'ny teraky ny anoy eto Madagasikara ato agnatin'ny fahaty-bongolava sy nireo ponina antandroy mony ato agnatin'ny commune urbaine sur Mandidy dia manohana isanjato isanjato ianton'izany dia nohony hiarahana ampandroso sy ampilogologo ty commune urbaine sur Mandidy Madagasikara ty ary fantatry hevitry sur Mandidy sy fantatry ray fa ibovany kokatria bovany dia teratetry sur Mandidy eto ray aman-dreny fa tsy mahagaga raha izy ny olany atsika hitantantanana ty fa tsy olo mpiavana ivelany avatena akaikinanana nitongan'izany fa ny zanakatsika na nitongan'izany ka matoko manaiky sy matoko sika fa handany azy ary izany no nahatonga anay foko ataroy eto handany azy satria tsy amarabe-antao iny ny teny apetraka amy fa iroborobo sangosy ny commune urbaine sur Mandidy ka natapakevitra anay hanohana azy ho beny tanàna eto sur Mandidy fa vaovao ny kolotsaina kosa indray dia manana anjara toerana lehibe ny kolotsaina eo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina mampanay nefa ny hoavy ny kolotsaina manoloana ny fanatontoloana ho an'ny Madagasikara manokana azo lazaina fa miendanja ny fanajana ny soatoavina eto amintsika indrindra ho an'ireo monina an-tanàn-dehibe ho fanarenana ny kolotsaina noho izany dia ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy no mila resy lahatra amin'ny fomba sy ny kolotsainy rehefa izany dia iroso hiaraka amin'izany ny firenena fa niry Andrianarivo sy ny Arotanjona no mitatitra ny antsiprian'izay Fanompoantsampy mazanana eo an-tsainy maro rehefa miresaka fomba nentim-paharazana sy kolotsaina. Tsy vitsy amin'ny malagasy no minia manimbazimba ny asin'ny tany na toerana iray ka mahavita manota fady eo amina toerana na vohitra iray no ny antony ara-pinoana sy ny ara-toe-tsaina. Favoazana lehibe ho an'ny firenena nefa ny fahaverezan'ny kolotsaina sy ny fomba ary indrindra ny tantara. Hoy ny mpitahiry ny fomba nentim-paharazana ary izany no mahatonga ny fikorontanana eo amin'ny fiarahamonitsika ankehitriny. Voajanahary mihitsy raha tsy teny ho an'ny kristianina dia mahafantatra ny hevitra zany ao amin'ny hoe nolotonareo ny tany vetavetainareo dia inona ny vokany mikorontana ny tontolo iainana
io orana io le hoe andony lanitra sy ny tsirony tany io tsy mandeha araky ny tokony izy tsony eto amin'ny fiainatsika fa rehefa latsaka ny orana dia manimba zavatra be maina raha te moa dia manimba fiainana fahasalamana hatramin'ny biby fiompy sy ny sisa zay zao ny zavatra misy amintsika ny fiainatsika miafoy inona ny natonga an'izany ireny zavatra misy tantara reny andalam-pahaverezana ireo tantara marina sy mampiavaka ny Madagasikara ankehitriny maro amin'ny malagasy indrindra ireo tanora no tsy mahalala intsony ny fomba sy ny tantara mampiavaka ny fireneny manoloana izany dia manao antsoa avy ireo mpitahiry ny fomba nentim-paharazana mba ho atao anjara andraikitra lehibe ny fanarenana ny kolontsaina ahalalana ireo taranaka faramandimby ny fototra ny aviny rehefa tsy misikina amin'io tsika dia indrisy fa lasa ny an'ny hafa avy any velany no manjaka eto fa ilay izy mihamanjavona ny zanakitsika zao tsy mahafantatra ny zafitsika rehefa avy eo tsy ahalala ny zafy ahy dia anjavona tanteraka ny maizy azy fa lasa toe-piainana sy toe-tsaina maka ohatra sy miaina amin'le hoe mirandrana amin'ny randrana tsy manendrika ny tena isika malagasy a dia lasa tsy ambony tsy ambany tahaky ny loalikalika ozy le ohatra basinariary fito sady tsy an'ny mpanankarena no tsy an'ny mahantra sady tsy ho vazana ovintsika no tsy gasy ihany koa dia very anjabojabony eo a dia zay tena mahay miaina aminy no iaina aminy de mazava ho azy zany fa ny vahiny zany no anjakazaka efa manjakazaka raha teo de mbola anjakazaka koa manaraka manana ny maha izy azy ary afaka mivelatra ny kolotsaina malagasy rehefa atao zava-dehibe sy anton-draharaha ny fikarohana sy ny fikajiana azy mba tsy ho very miaraka amin'ny fandrosoana so fianatra ny an'ireo firenena mandroso ain'izy ireo tsara ny mampifandray ny kolotsainy sy ny fandrosoana moderna tazony ary fehezany soatoaviny sy ny kolotsainy kanefa mifandrindran-dalana ny fanatotoloana ny teknôlôjia eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no tendrena ho lehiben'ny kabinetra ao anivon'ny présidence ao amin'ny maison blanche isusi will izay taleny fampelezan-kevitry ny filoha amerikanina Donald Trump izy araka zany no vehivavy amerikanina voalohany voatendry isahana ity andraikitra ity teo amin'ny tantarany États-Unis ndao rahantsika ny antsiprian'izay ny alina taoriana andreseny tamin'ny fifidianana manoloana ireo pomba azy no nampiseho an'ny Suzy Wells talen'ny fampelezan-keviny Donald Trump Wells izay notendreny ho lehiben'ny kabinetra eo anivon'ny présidence ao amin'ny Maison Blanche nanampiay tamin'ny fandrombako fandresena lehibe ara-politika izy Suzy Wells vehivavy mafy izy marantsaina tsy miraviravy tanana ka mendrika anderena sady omena aja ho ny filoha Donald Trump 17 taona Wells izay efa niara niasa sady tao anatin'ny ekipa fampelezan-kevitry Donald Trump ny taona 2012 sy 2012 izany koa no vehivavy amerikanina voalohany voatendry isahana ity andraikitra ity teo amin'ny tantarany États-Unis nanomboka ny asany tamin'ny mampikambana azy tao amin'ny ekipa fampelezan-kevitry Ronald Reagan ny Suzy Wells ny taona 1979 ary ny asa ho an'ny mpitarika ara-politika maro ka naisy mpanolo-tsaina natao amin'ny ekipa ny fampelezan-kevitry tamin'ny 2012 mpandrindra ny fampelezan-kevitry Trump tany Floride Wells talohany fidianana azy ho talen'ny komity nietsika politika Save America ny taona 2012 nanomboka tamin'ny janoary 2012 izy no nitarika ny fampelezan-kevitra ary mpanolo-tsaina ara-politika na kandida ho filoham-pirenena amin'ny mahalehiben'ny kabinetra eo anivon'ny présidence ao Maison Blanche any Suzy Wells dia andray anjara lehibe amin'ny famolavolana ny fitantanana any États-Unis mandritra ny efa-taona ho avy izy raha ny vaovao ho tanterahina ny 20 janoary 2012 avy izao ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy fandrohana any Donald Trump amin'ny mahafiloham-pirenena voafidy azy indray hitondra ny États-Unis tapitra ny fampalalambo voantsika tompo kilasy tompoky vavy tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny fandarana say avy hatrany no arahinao aorin'izao fampalalambo vao izao ny sampana fampalalambo vao kosa mametraka ny soavatsara veloma toko